Mahakely finoana mantsy hoy Jean-Jacques Rabenirina raha tsy nahalala ny fisian'io raharaha io ny filohampirenena kanefa izy ihany no efa nandefa ny ministry ny fitaterana sy ny fizahantany teo aloha Joël Randriamandrato ny solotenas tany Iran nandritra ny fianiana ny filoha iraniana ny docteur Massoud Pezeshkian ny 7 Jolay 2024 ny 1 Jolay 2024 ny filoha lefitra ny anteny mera-pirenena Augustin Andriamananoro moa no namoaka tao amin'ny pejy Facebook ny ako ny fitsidihana nataony tany Iran niaraka tamin'ny Joël Randriamandrato izay mbola ministra ny fizahantany am-perinasa tamin'izay. I Joël Randriamandrato izay voatendry ho taleny filakevim-pitatana ny Air Madagascar raha ny lahatsoratra navoaka ny gazety vahiny Africa Intelligence. Tamin'io fitsidihana tany Iran io ary ve zany no nanovana ny fifampiraharahana mikasika ny roboina 777 novidin'ny Iran ireo hoy Jean-Jacques Rabenirina. Io zao voatontolona amin'ny gazety ny zavatra hitako amin'ny gazety sy ny réseaux sociaux no teneniko hoe tao fa za tsy hoe manana renseignement manokana mahakasika ny raharaha ty hoe voatontolona koa nga ministre ny tourisme teo aloha satria nisolo tena ny filoham-pirenena mihitsy tany amin'ny 2024 tamin'ilay fihonana teo amin'ny malagasy sy ny iraniana. Dia zao izy misy manapoitra koa ny anarany nefa nisolo tena ny filoham-pirenena izy tamin'izay mety mandeha ny eritreritra hoe tamin'izany ve zany nanaovana nyty raharaha ty sy ny sisa ka eo ny mahavalalana ihany hoe manizingizina andriamatoa filoham-pirenena hoe tsy mahakasika azy tsy fantany mikasika an'io fiaramanidina raha miresaka boina moa zany dia ohatra mahatsara ery Madagasikara zany satria isany io marikana fiaramanidina io nisany no ataontsika hoe nampalaza ny ery Madagasikara tamin'ny fotoanandro satria sambrano sy ny sisa nanao andreo ataontsika hoe vol long courrier zany tamin'ireny fotoan'ireny inona moa zany dia tena mahita lizy ianao boina 777 na 777 olana be ve le izy zany Jean-Jacques Ratsetson raha olana dia olana amin'ny lafininina raha ny fahitana lizy raha prime ministre moa zany tamin'ny omaly zany dia miteny hoe ny antso fiara-miasa amin'ny FBA na ao anatin'ilay anaovana ny fanadihadiana zay aloha zany ny vaovao farany hatramin'ny omaly kasika an'io. Io ny tsara fakafakany eto mampime prime ministre amiteny ny antso ny FBA fa izy nge tsy maintsy ho avy moranao miteny ianao ny antso azy na ny FBA io na ny CIA io tsara fakafahaina hatrany amin'ny voalohany mba hampahazavany io any amin'ny saim-bahoaka rehefa raisina ny tantaran'io nge raha ohatra ka fa 17 ny volana janvier ny ACM nanao an'le immatriculation provisoire zany hoe efa tany amin'ny 2024 tany novembre décembre tany zany efa nisy resaka io dia tokony manontany tena daholo tsika hoe satria ny ACM miteny hoe izy ny hevitra fa i-exploiter an'ireo Boeing 777 reo le compagnie huitahanina potentiel eto amintsika dia hoy za hoe io resaka io zany tsy volana janvier no nivoaka fa tany amin'ny farany taona 2024 tany mety tany atenatenany tany mihitsy ary io dia hoy za hoe raha ohatra ny ACM ka nihevitra marina fa io huitahanina potential io dia ampiasan'le Boeing 5 dia tany amin'ny 2024 tany dia fa tokony nisy fanambarana zany hoe misy société malagasy manam-pikasana ampiasa Boeing 5 zavatra goavana be nge zany ny an'ery Madagasikara raha mbola tsy nampiasa Boeing 5 niaraka en même temps tany zany dia fa tokony voaka le izy raha nisy an'izany zany tany dia fa tokony nahafatatra daholo ny androm-panjakana teto Madagasikara zavatra geza be nge zany jereo reny Emirety tonga teto amintsika reto tonga teto amintsika ampiasa roplanina misy ny indre mandeha isan'andro makany Dubai publicité be nataon'ny filoham-panjakana dia misy orinasa gasy hoe ampiasa Boeing 5 raha tena resy lahatra ianao fa ampiasan'le Boeing 5 le orinasa tokony tany dia fa nisy fanambarana nivoaka ho an'ny daholobe tany dia fa nisy fampandrenesana tany amin'ny média nareo mpanao gazety tokony fanafantatra an'izany fa natoa io ny kombokombona tany
diso le fitenenana hoe nievitra ny ACM fa ampiasany hoe le société ary rehefa jerena le société nge 2 millions d'ariary ny capital zara fa 400 euros zany hoe midikana atao capital 2 millions d'ariary ny vola entiny ampiasaina anaovana an'io 2 millions d'ariary ve anao de ampiasa avion rehefa jerenao le any amin'ny registre ny commerce mo mitovanana le satria tany amboalohany tamin'ny firono io société io tsy nisy resaka roplanina fa resaka voly cacao girofle sy ny rehetra fa taty arina mitovanana le izy de nilazaina fa io société io dia manana manao activité na aviation nationale sy internationale service na transport aérien service aérien commerciaux manao maintenance na réparation ary overall na MRO izy activité transport aérien public fret cargo fanganisy an'izany teto zay le hoe voanao izy de raha tena nievitra ny ACM fa anao izy voalohany ao averiko indray tokony isy fanambarana tamin'ny heritaona fa tsy tamin'ity taona ity hoe misy avion ty miditra to amintsika de tokony na niadiadiko ny ACM capitaliny reto 400 euros vidina roplanina ray dizaine de millions de dollars de tokony teny izy hoe nanadiady na nanao signalement tany amin'ny Bianco hoe misy an'ireto olo reto 400 euros ny vola hoetiny miasa mitady ampiasa boinina 5 izy tokony jerenareo manao enquête nareo avaiza vola afany mividy boinina 5 tsy kilaron-tsasany zany boinina 5 zany na ohatra zany boinina d'occasion ny fepetra fanangarana orinasa de mety hoe ve ny satria ny DBM any misy le mikasika an'izany le hoe ary ny tompon'andraikitra amin'ny DBM de tompon'andraikitra taloha misahana ny ministère ny fitaterana raha ohatra ka hoe zany satria misy an'izay zany zao raha hoe eto amintsika hoe misy manao fandrarana nangana orinasa de manana tsika hoe tokony sy afantatra an'izany koa ny anivon'ny DBM mazava ho azy ny ACM ao anatiny ny DBM ao anatiny fa anjaratsika mieritrehitra misy mino ve tsika fa isy orinasa eto ampiasa boinina 5 de tsy mahafantatra ny filoham-pirenena na ny prime ministre de hoy za hoe amampamaka fakahako mato nokobonina le izy de mety ny ao ambonin'ny ministre ny transport mihitsy ny teny hoe tsy azo resahany hoe resaka io satria tao zany de fa mety nisy nafantatra fa tsy ampiasan'ireo boinina 5 reo akory ny orinasa io tsy manana angaranga izy tsy manana technicien izy mpiasa na ingénieur anao an'le maintenance resahany de ny ACM ve de olona dondrona ve ny ao amin'ny ACM de miteny hoe ho alefa ankenialy izy atao maintenance nefa le société milaza fa ampiasa azy raha ohatra izy resy lahatra fa ampiasa azy le société udanina le société milaza fa mahay manao maintenance sy réparation ary mahay manao overhaul io overhaul io zavatra maintenance tena farany avo lente midikan'le overhaul reny le pièce n'avion indrindra fa moteur n'avion rehefa mavita heure de vol lefa voafetra ohatra hoe 10 000 heures de vol voatratra le 10 000 heures de vol na mampiseho fahasimbana le moteur na tsy fahasimbana dia raisina dia atao révision générale tena paritaka mihitsy io pièce-na moteur io jerena tsiraray ny roulement ny turbine any anatiny any hoe misy usure tsy hita maso ve de tena mivoaka io vaovao io moteur io mavita an'izany ve le udanina moa ve resy lahatra ny ACM manjery nina moa ny toeram-piasany de hoe mavita an'izany ve l'udanina tsy mavita an'izany izy nisy ampiasa firy tsy misy piasa akory fijeriko azy tsy misy piasa akory ao fa le gérant ray de misy olona roa misoratra amin'ny registre commerce reo any angamba ny olona miasa am'le udanina de tena ventrana ve zany ny ACM ozy hoe tafiditra ao ny ACM ny IDBM koa mety tafiditra ao satria farafaratsiny izy araky nylazaiko teo tokony nanao signalement any amin'ny Bianco hoe normal ve société capitalinao 400 euros de anao mipingapinga
lazapititra ampiasa boina dimy zany hoe amin'ny hevitra io zany efa nafantatra an'io daholo tany ambolohan'ny tany de nikoboniny io zay na tonga ny tsy mivoaka raha tsy efa mitotona tany Iran le roplanina ary hitan'ny Amerikanina iny mazava ho azy fa nyle ministra voalohany tompona andraikitra zay nasorona tamin'ny toerana moa zany tamin'iny herinandro iny de nanao fanazavana ary niparitaka teny amin'ny tambazotra sosial izy Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson fa dia tsy nampahafantarina ary tsy nafantatra n'io tokoa ny lehibeany zany hoe manomboka amin'ny prime ministre ka hatrany amin'ny filohan'ny repoblika ary raha ohatra ka jerena ny votoatin'ny filazana fanazavana netiny de hoe ohatrany hoe iantsoroan'ny manontolo ny andraikitra amin'ny kasika n'io raharaha io fa de etsekilany efa izy aloha miteny ihany hoe alohan'ny fitsarana zany no moakany hoe ny marina sy ny fahamarinana ao anatin'le raharaha mbola tsy mazava foana nge zany satria raha mbola resy lahatra koa le ministra le nasorony iny Andriamatoa Valérie Ramonjavelo raha resy lahatra koa izy ampiasa azy le boina inona moa ny antony tsy ampandrenesiny ny ampahafantariny ny prime ministre sy ny filoham-pirenena zavatra ngeza be nge zany tokony lasa poerapoera ohatrany tamin'ny Emirety reny Andra Joel am'tisy poerapoera misy gasy ampiasa boina dimy hitanareo fa mandeha ny eto amin'ny Madagasikara tokony nisy an'izay fa io mahatonga koboniny io mety tsy ministre ny transport mihitsy rery tsy vitany rery io fa ny ACM zany nanakobokobona azy io tsy niteny tany ambony satria ny ACM koa nge tsy maintsy ao anatin'le rafitra tokony tatitra any amin'ny filoham-pirenena eto na ampiasa hélicoptère manofa fotsiny ary ianao manofa hélicoptère na ray volana ary ny procédure tsy maintsy mandalo maka ny fankatoavana zany taminareo tamin'ny telo amby roapolo sy roariva nisy candidat anankiray nitsy atao mahajanga le hélicoptère ny candidat hafa ihany koa tsy tafiditra mihitsy ny azy any indray moa zany fa tonga tany mahajanga no voapeda tany ny pilote vazaha no ny antony samy hafa tela azy anao hoe sarotra zany fa tsy vita possible tsy maintsy mandalo maka fankatoavana any amin'ny filoham-pirenena de zay no izy hoe tsy possible io zavatra asa tantaran-jazakely inona ny antony raha misy an'izany ministre ny transport tsy hiteny inona ny antony tsy tenenany misy zavatra fenina izy ve de sahanao an'izany fa zany hoe io natao hoe fusible izy raha teo mpiara-miasa akaiky nafantatra ny fomba fiasa teo anivon'ny fiadidinan'ny republika satria secrétaire généralny fiadidinan'ny republika teo aloha izy de hoy hoe tsy possible misy an'izany zavatra koavana be zany de ho tazominao inona ny antony ikobonany azy zany nefa zavatra tokony voamaika tokony hoe vaovao mahafaly tokony avoaka fa nidika zany efa fantatra mialoha io fa tsy ampiasan'ireo kory io société idaniny io fa io nge lasa lavitra satria indrindra ma tsy le hoe lasa lavitra traisa inona mety fiatraikany traitatra amin'ny fifandraisana Madagasikara sy ny firenena zay miara-miasa amintsika na ny israeliana zay manana olana amin'ny Iran na ny américaine zay mazava loatra ny Iran raha teo dia misy le sanction internationale mikasika an'io amin'ny resaka aviation io inona mety lafiratsiny zay le hoe lasa lavitra sy le lafiratsiny de voalohany aloha zany ny eloka baben'ireo malagasy tafiditra ao nizaniza dia violation ny embargo nataon'ny Amerikanina zay nandrara ny amatsinan'ny Iran amin'ny zavatra vita any États-Unis igny zavatra mandrara boina io anatiny fa tsy reny fotsy fa na pièce na inona rehefa vita Amerikanina de misy embargo hoe tsy mahazo mena ny Iran raha ohatra ny Airbus nge varotra any tsy afaka miteny ny Amerikanina ohatra ray zay violation embargo zany no eloka bevava ho baben'ireo malagasy tratra fa mbola lasa lavitra kokoa noho zay io satria nahoana satria reo boina dimy resan'ireo de lasa eny ampelantanan'ny société Mahan Air any Iran am'izao fotoana zao io société Mahan Air io de fa ahin'ny Amerikanina tsy hoe ahiny zany fa fantatra fa amban'ny fezin'ny gardien de la révolution en Iran ary efa fantatry ny Amerikanina fa ny roplanina sahan'io Mahan Air io no mpitondra
fitaovam-piadiana any a Yemen, any a Syrie ary any Liban mamatsy a reo gropy lazain'ny Amerikanina hoe groupe terroriste. Dikan'izany zany zay malagasy tratra amin'ity affaire ty de mbola azon'ny Amerikanina, za tsy miteny hoe anao izy na tsy anao fa ozy azon'ny Amerikanina koa elohana pray tsy kombakomba amin'ny famatsiana fitaovam-piadiana am'ireo groupe terroriste any Liban, Yemen sy Syrie. Satria reo roplan reo zay ny asany mandeha mivezivezy makany am'ireo tany reo. De zay mahatonga am'teny hoe lasa lavitra io. Zay mahatonga ny fitondram-panjakana zany manomboka am'teny hoe zay tsy nafantatra. Tsy possible ianao tsy mahafantatra rangara zavatra hoe ndrindrindrindra moa fa nyteneny averiko foana ohatra mamerimberina foana fa raha zavatra nytenen'ny ACM fa neveriny fa ho exploiten'le société le Boeing reo. De inona nanafenana an'izany raha tena zany ny marina efa ndika zay zany efa tsy marina hatrany am-boalohany. Raha tsy marina hatrany am-boalohany io a dia afera zay ifandraisan'ny firenena na fanjakana Iran sy ny fanjakana malagasy. Affaire d'État io. Mety hoe ve zany ministre transport aiave zany satria ny tranga moa zany rehefa seho iny de manomboka mamerina ny atao hoe sary mety hisy fifandraisiny am'izany hoe satria eo moa zany misy fifandraisina rata diplomatika amin'ny firenena anankiroa tamina ndray fitantanana ny filoha ny Iran am'izao fotoana zao de nasolo tena anankiroa tany fitondram-panjakana malagasy filoha lefitry ny anteny miram-pirenena Augustin Manoro sy ny ministre ny fizahantany sy fitaterana tamin'ny fotoanandro Joël Randriamandrata. De eo zany ny hain'olona hoe mety tsy fantatra tao anatin'izany mety efa nisy resadresaka ihany mety tsy fantatro mety aiady olo moa zany atetolo izy mety efa nisy ange zany tany fa tsy problema tsy hoe oviny io no netomboka amresaka fa nytiako atonga avy anatin'le izy mantsy hoe raha misy hoe fandraisana Amerikanina fepetra sanction izy mety de individuel ve izy sa le firenena zany hoe mikasy ray manontolo mety hibaby an'izy vokatry ny ataontsika hoe zavatra ataon'ireo tompona andraikitra mpitondra fanjakana. Izy ireo nge mety etraika amin'ny Madagasikara tsy maintsy hisy sazy individuel io aloha satria mahasorotiny any Amerikanina hoe rehefa misy embargo maninona no mbola tonga any ny entana Amerikanina ny Boeing Amerikanina raha izay. Faharoa le ampiasana le roplanina hoa efa fantatra fa andeha na mety amatsy fitaovam-piadiana any Liban, Yemen sy Syrie. Vao maika ange losa satria reo rehefa vatsiny reo mety amon'ny Amerikanina zany hoe mamonny izy ve anaika an'izany hoe zavatra amono azy no alefanao any fa le nresantsika teo hoe possible ave io fanjakana iranianina andeha contacter ny ACM sy ministre ny transport fa tsy anao resaka filoham-panjakana sy filoham-panjakana na fanjakana iranianina sy fanjakana malagasy. Ny dikan'izay hoe fanjakana iranianina no miresaka amin'ny fanjakana malagasy mahafantatra ny filoha iranianina na ny équivalent any Iran mahafantatra koa ny aty Madagasikara fa ahoana moa tonga de andeha izy de anao an'izany izy de ary ambany ary ny resaka tsy possible zany tsy possible. De inatao le hoe nisy iraka aty Madagasikara nandeha anjeran'ireo fiarahamonidandreo tany Chine nisy iraka aty Madagasikara nisy resaka votontona koa resaka Dubai ohatrany hoe mandeha tsokosoko ve zany reo tompona andraikitra voiture reo nandeha tany am'ireo sa misy le hoe ordre de mission moa raha misy resaka ordre de mission zany zany hoe ara-dalàna nandehanan'ireo olona reo tao anatin'izany iraka samy hafa zany. Raha mandeha ny Chine ny ACM mandeha hijeran'le avion nge misy ordre de mission zany de tsy ny ministre ny transport fotsiny no mahafantatra azy raha izy nijery azy tany Chine de efa tokony voaka koa le vaovao miverina any foana tsaiky fa manina le vaovao tsy mivoaka noho ny efa nijery an'le raha tena nandeha tany izy ka nijery azy tany de ataontsika nandeha izy ve andainga am'izany raha nandeha tany izy de nijery azy de hitan'le avion de manamafy an'le nanaovany immatriculation provisoire zany fa maninona tsy nisy fanamparana tamin'ireny fa maninona mbola nikopokobonina dikan'izany nafantatra ny ACM tafiditra ao 1000%
ny EDB koa zany arak'izany tafiditra ao ministre ny transport tafiditra ao fa hozy hoe tsy ireo fotsiny no mahafantatra ho am'izany satria raha zavatra hoe mazavy io ianao hoe zany tonga le olona manao immatriculation mandeha makany Chine ianao hitanao le avion de mbola tsy anao fanambarany ianao hoe tena raikitra tiro zareo fa isy avion ho exploité Madagasikara bo inona dimy be zao zavatra tokony affaire nationale mihitsy zany tena publicité nationale mihitsy satria ao anatin'ny fotoana hoe mba hamelomana any andray ohatra amin'ny lafiny satria Madagasikara ndritra taoriana regny CEO de hoe mba hamelomana andray ny lafiny fizahan-tany sika manana objectif raha teo hatramin'ny 2028 hoe mba hampiakatra amatapitrisa zany mpizahan-tany no avy eto Madagasikara fa iverenao kiany le inona mety fiatraika an'le satria Madagasikara de mbola misy devoir zany rehefa avy eo le hoe anaoana ny fitohizan-draha hoe mbola ho éligible ve Madagasikara amin'ny resaka AGOA amin'ny septembre maty zany ho tapitra le fandehany am'izao fotoana zao anatrehany ty zavatra faharoa ampifandraisiko an'le satria ny américaine koa etsy ambadika eto zany hoe misy an'le tetikasany a Tuliar misy an'le base Tuliar io tsiny orinasa américaine zany le vidy an'le izy teo moa zany taorinany australienne rehefa jerena nefa le serasera tamin'ny satria anao descendre tany zao ny ambassadeur ny américaine tamin'le farany teo ny zavatra rehetra mitranga ihany keo de tena hoe tsy amotsitra ny olo zany zao ny zareo américaine mikasika le base Tuliar fa zay tohiny eo tohany zany de io zany manontany satria olona mety hogaga hoe sanatria ve zany de isy fiatraikany am'le resaka AGOA ty zavatra ty ohatra io tsy afaka haka ny toeran'ny américaine aloha de amisy avise teny na mety ataony fa azony ataoko maka sanction amin'ny Madagasikara de araky ny resantsika mety ny AGOA ozy ny anareo 50% ny AGOA na hoe tsy avela niditra any États-Unis koa ny entana malagasy aloha mety tonga trany io fa tiako asina tsindrikely fotsiny le resaka AGOA hoe raha resaka AGOA de tsy misy afa-tsy ny zone franche ihany no tafiditra ao anatin'ny AGOA ny AGOA nge zavatra fironona taty aoriana fa ny zavatra nisy teo aloha ny hoe système général de préférence na SGP io zany no misahana ny entana rehetrarehetra makany États-Unis teto Madagasikara tafiditra ao ny vanille ny girofle ny café sy ny rehetrarehetra io le tatan'le 15% farany teo le hiatra manomboka amin'ny setoty io zany AGOA ny resahana zany gaga tsisy miresaka an'le SGP de za koa manontany tena hoe le SGP ve tafiditra anatin'le izy sa ny SGP tsy nikitian'ny américaine zavatra possible koa zany satria io SGP hoe système général de préférence zany le entana tena ilaindrareo zany no tafiditra anatin'le SGP fa taty arina nisy an'ty resaka zone franche ty akanto sy ny rehetrarehetra ty de nitovanandrareo nasiny an'le hoe AGOA ny AGOA zany tsy misahana fa tsy ny zone franche eto Madagasikara fa reo café vanille girofle zany hoe raha ho akariny américaine raha hoe zao ny AGOA hoe 10 isan-jatony fa tsy miresaka ny SGP izy tsy voakasika ny café ny vanille girofle sy ny sisa zany hoe io AGOA io zany miaro ny tombotsoan'ny zone franche zany ny zone franche eto nge vahiny daholo nge ny tompon'ireo de za raha miteny hoe na ohatra raha nge io ataon'ny américaine hoe 50% ny taxe tokony tsy mampihetsy volomaso an'ireo zone franche reo satria karaha eto amintsika ny farany ambany indrindra rahan'izao tontolo zao karaha mana zone franche eto amintsika raha oharina amin'ny any Maurice ny any angamba 10 na 10 avoen'ny karaha eto amintsika de mba tsy tatin'ny zone franche eto amintsika ve ny mandohan'izay kely fa tsy anaovana chantage ny mpiasa malagasy matoa mbola mijanona ny any Maurice ny zone franche mbola mahazo tombarotra izy nefa ny karamany 10 na 10 avoen'ny iverenao kely any mikasika an'le Boeing 777 na 777 satria teraka resabe koa moa zany mikasika le efa misy fanokafana fanadidina zany eto toerana fanamoahana IST moa zany zao le ministre ty olona sorona tamin'ny toerana rano vaovao eno ihany koa le hoe namoahana IST ihany koa ny tale général ny ACM zany aloha am'izao fotoana zao tsy mbola nasorona aloha izy fa hoe namoahana IST ihany koa de nefa misy an'ty teraka resabe moa zany hoe misy enquête parlementaire efa mandeha iny lasa olana hatramina lehibe ny androm-panjakana amin'ny ateny miherindolana sy ny aty amin'ny asa fanao gazety ihany koa fa mety ahitana ny marina moa zany ny marina ao anatin'ity raharaha ty ve le ioa ary le hoe
misy tompona ndraiky moa zava ty mifanoerana hoe efa tokony manao démission daholo reo rehetrarehetra reo fa efa tsy hoe andrasana zay valina zay fanadiadiana ary sy ary matsara sy aloha de hoe raha ny FBI no mandray andraikitra an'izy aloha de tsisy kitrano an-trano eo eto amintsika fa le FBI koa ve aloha afaka manao fanadidiana ivyany satria ny FBI raha nahafantarana azy taloha de hoe hatram'izay hoe mikasika ny raha ao anatiny amin'ireo firenena amin'ireo fanjakana misy 10 mahery ao États-Unis fa ny CIA tena manao raha hoe ivelany sa mety manana branche izy angamba afaka manao ivelany ary rehefa voakasika ny intérêt an'ny américaine dia fa zany ange détail zany zay anaovan'ny américaine azy na izy alefa neto na izy alefa neto na ataontsika hoe tsy mahazo makaty ivelany FBI nefa alefany inona ny dirintsika amin'izany ny américaine no mandidy sy manapaka hoe ianina no mandeha manao enquête rehefa manao enquête ny FBI tsy vita kitrano an-trano io eto amintsika fusible foana no ampiasaina raha monja velo ange zany fusible amiko fa tokony ampiasaina amin'izay ny paratonnerre le paratonnerre leo ambony tokony voakasika koa ny paratonnerre fa tena kotroka mahatsiravina be io fa rehefa tsy matady koa ny paratonnerre de ampiasaina koa ny parafoot reo ambonin'le paratonnerre fa tokony zany ange fandraisana andraikitra aza tsy tokony andositra ny andraikiny le olona de olona ray no sacrifiena fa rehefa olona maromaro ange ny tratra eo fa io nge tsy vita mory raha ohatra ka takin'ny amerikanina ary hoe reo namodoza zany hoe namodoza nandefa namela ray tsy kombakomba ahafahana violer an'le embargo meo anay izy fagadraina any Guantanamo ohatra na tsy haiko izy de ahoana reo olonao fa ny condition Guantanamo moa fetsona azy condition any ka mahatsiravina alefany any io raha lainy kagadrain'ny américaine io mihina mifatiny any reo zay malagasy lasa any ka raha ohatra zao mbola manaiky atao fusible anazy moa iny anazy iny eo anatrialisme zany tsika satria hoe ao anatin'izany contexte zany no ampiatrano an'ity resaka firenako ihany le hoe sadeky ty le image Madagasikara mihitsy zany ao anatin'izany zao ohatra ny hoe tena grave be tsy maraka aizany crédibilité an'ny fitondram-panjakana amin'ny fomba ahoana ianao olona tany mahantra ianao misy boina ho immatriculena amin'ny firenena malagasy amin'ny anaran'ny firenena malagasy 5 heures dikany mantsy Madagasikara fa firenena Madagasikara de tsy fantatra ao ve de zay mipetraka le fantanena fa zany ara tsy fantatra ao inona nipetrahanao fa andany ianao miala zavatra goavana be zany hoe boina 10 no hiditra eto Madagasikara ho exploitena fa io matoa io tantara io fa tsy olona dala ny ao amin'ny ACM na ny DBM na ny ministre ny fitaterana tsy olona dala rangary eo fa raha tena hoe resy lahatra hatrany amboalohany fa tena hoe hiditreto reo de ho ampiasain'le UDAN efa nivoaka ny information hoe tsy maharesy lahatra ny Jean-Jacques Ratchitson ny taratasy fanazavana nataon'ny ministre ny Lena Sorona tsy resy lahatra raisy ny responsabilité ao anatin'le izy eny tsy resy lahatra ohatrany am'leo izy rery ny responsable fa izy nandray ny responsabilité ohatrany midécharger an'zay olona izy fa ohatra manaiky izy atao fusible fa io nge mety io nge zavatra goavana be io mety matahotra ny ainy koa izy mety tonga trany ange io mety matahotra ny ainy koa izy satria raha ohatra izy tsy manao an'izay couverture zay mety tsy fantatra mamisy avisa fotsiny aloha tsika eto eny ary